Alefa. Vareka rakeliny. Tsika moa tsy mandefa hira intsony fa de mila mitandritandrina amile droit d'auteur. Manao ka satria efa kely nilazako anareo hoe ny alatsinainy ny ano mba andro aladiko ary ny alatsinainy iny aho mba maka repos nefany sarotra ihany ny tsy teny amin'ny zavatra mitranga any Dego am'izao tamin'ny weekend iny izy am'izao olo zao ka dia tsy maintsy hoy aho hoe allo mba tsy hanenenana dia mampita ny teny tokony ho tenenina. Any hoe tsy de ho lava loatra tsika androany. Bonjour cousine. Bonjour nareo any Ambohipo any a. Madame Nomena. Alefa président. Ndao manaja Zokobe. Pesile. Ndao. Peka. Manaova partage BDB ho. Apetron j'aime de assume je t'aime de ny M koa. Bon, eneragny nombotsika potratrika le toko fa miaraba atsika rehetra am'izao ora zao. Anokotsika na de ohatra hoe tsy maromaro fa tsy mampanina ihany koa zany mandroy atsika eo ny sasany eny am-pandehanana eny. Iresakitsika momba ny Dego satria de tena famonoana olona rotaka sy ny karazany ny any amin'ny faritra avaratr'a iny amintsika miteny zao. Tsy lezan'ny politika ary tsy lozany ihany koa ny tombontsoa manokana zavatra zany. Voatonona matetitetika ny chef zapy ary tady ametraka fahefana tsoroa aman-drany. Tiako marihana etona satria mora loatra le manendrikendrika olona amin'ny fanaovana ny zavatra takan'io. Na de olona tsy tafiditra tsisy ifandraisany am'le afera mihitsy ary na le hoe adiady isan-karazany de aezahana ampidirina satria hoe havany zatsy na havany zaroa. Mametraka eto fa ny enoky ny atsimo, ny enoky ny avaratra, ny enoky ny andrefana, ny enoky ny ndretradretra tao anatin'ny tao, tsy misy idiran'ny fianakaviana manoro anta zay anabaviny ny faotiny. Raha zay no atao hoe faoty de izy mahanabaviny andriamatotsay kristian anazy anga. Zay no eritreretin'ny sasany ka de hoe incriminer izy ao anatin'le revy no ao anatin'le resaka. Nefa raha midalaladalina kely ianareo de tokony ahatsapa hoe zany fianakaviany zany le samy manana ny maha izy azy ary tsy mifampiankinakina. Tsisy idirako zany ny amin'ny kristian sy abel fa raha i manoro anta sy tsay dia samy manana ny maha izy azy reo. Za tsy miteny hoe tsy mifankatia izy fa ity zavatra ity tsisy idiran'Andriamatoa manoro anta encore moins ny zanany sy ny vadiny général Dominique. Ka mba ahoaka re le fanaovanareo politika mba tsy entina anapitehan'olona sy anendrikendrehana olona tahaka an'io satria saripalana io zavatra ataonareo hoe tena
pitsika afo kely fotsiny hoe de tonga de mipitsika any am'le olona le izy de maty le olona, vonon'ny olona le olona de ahoana? Faly nareo menakavy. Ato am'le fanaovana politika mba mila famatorana ihany a, mila matotra ihany manao zavatra ary mila mba hoe zavatra vita adiady. Vita fanadihadiana ny zavatra tenenina fa tsy zavatra andeha hanendrikendrika olona olobe fotsiny eo. Satria le olona olobe an-tanàna fa tsy hoe n'importe qui. Zay ny amin'iny zany. Voatonona matetika reto sefo-zapy zay napetraka tamin'ny andron'Andriamatoa Andry Rajoelina. Miaraka amin'reto moto mahery fihetsika ary manjakajaka eran'ny tanàna. Rehefa misy olana ngeda be takan'io eo amin'ny fiarahamonina de zao: ny mijoro miteny dia tsy mandany am'zatsy na miandany am'zaroa. Za miteny eto zay mijoro miteny sa milaza vaovao? Tsy fantatro, fa zao no ambarako anareo. Raha misy olona efa mivoana mihoatra ny lalàna ny fisiany ao anatin'ny enceinte-ny université, mihoatra ny lalàna ny fisiany ao anatin'ny toeram-pianaran'ny mpianatra, mihoatra ny lalàna ny fisiany ao anatin'ny hoe trano hipetrahan'ny mpianatra, dia mba manajary etoko tena mialà moramora, satria le zavatra tsy natao anao fa mandalo, misy an'zany hoe mikeaza sa misea. Mandalo fotsiny ianao no ao vita ny fianarana dia miala ianao. Fa tsy nisy soratra mihitsy tao hoe ho anao hipetraka ao mandrakizay ianao amin'io trano io. Averika any. Raha misy olona efa mivoana tsy voarin'ny lalàna intsony ny hipetrahany amin'ny toerana io na amin'ny toerana tokony hipetrahan'ny mpianatra, dia manajary etoko tena. Mandeha miresaka hoe construction nataona mpampianatra tamin'ny tanin'ny mpianatra, raha ara-dalàna ny taratasy ny fanaovany tamin'ny rectorat sy ny tompony andraikitra tao anatin'ny fampianarana dia ireny ny diso ary ireny olona ireny no tokony endrena, satria avy amin'ireny ny nevin'ny loza. Mazava? Ireny olona nanome autorisation ireny ny tompony andraikitra, satria avy amin'ireny ny nevin'ny loza. Raha toerana natokana ho an'ny mpianatra dia tokony ho an'ny mpianatra. Fa raha ohatra kosa hoe misy toerana tany teoriana lalaka zany ka nomena ny mpampianatra, raha jerena amin'ny maso tsy miankatra tokony tsisy adiso an'izany. Kanefa raha ohatra ny affectation-n'izy initial manome hoe ity toerana ity dia natokana ho an'ny extension future ho an'ny mpianatra, de izay kosa zavatra hafa ary tsisy ady hevitra. Zay mahatonga an'le fitenenako ery aloha hoe ny olona mihoatra sy mihoatra ny valan'ny lalàna de tokony atsapa-tena hiady izy eo amin'ireny toeran'ireny, satria tsy afaka hiaro azy mihitsy ny lalàna, tsy afaka hiaro azy mihitsy ny manam-pahefana, ary ny manam-pahefana miaro an'izany dia mindraitsy kombaomba. Zay no azoko lazaina. Dikan'izany raha hitenenareo hoe iza ny diso, iza ny marina, ireto nampaniraka an'ireto forosy dia diso tanteraka. Inona moa ny idiran'ny forosy amin'io zavatra io?
ampitahorana an'le mpianatra aveo le izy. De aveo rehefa raikitra ny tontondry, de misy mitsipaka ry Ananarivo efa rosy de ampiarosy amin'Arivo ny tonga eo aveo. Tsy maintsy jerena ary tsy maintsy atao fanadihadiana momba zany, ary mino aho fa raha tsy diso aho minisitra tokony ndraiky rehefa any toerana, ary ny filoham-pirenena miaraka amin'ny CNDD koa any toerana. Tsy vita moramora zany satria ain'olona ny ao anatin'izany, fa miady amin'ny manosika aho hoe zay tsy voaran'ny lalàna fa mihoatra ny lalàna, maningana rehetra sam'izay olona, de tokony hiala amin'izany toerana zany ary tokony hanadra-teny. Zay ny amin'iny. Fa lasa aloha asiana rano kely fa ray masovaly de tonga de maina ny pavé azafady toka. C'est bon l'eau, elle est bonne. C'est un Pellegrino. Bon, hiresaka ndraitsika momba ny hoe satria lasa resaka be mihitsy zany le hoe ahoana il a fleuri contre ça pour an'ity gouvernement ty sa ohatran'izao. Misy olona tena manosika anahy mafy mihitsy, tena manosika anahy mafy, tena manao faran'izay hainy mihitsy hanosika ahako any amin'ny opposition. Voalohany indrindra aloha ngia fleurirako eto Malala de mbola averiko foana hoe tsy mpanao politika aho, fa mpampanao politika. Mazava be mihitsy zay, mpampanao politika. Ary noho izay le tsy fanaovako politika zay, ny tena marina j'ai horreur des politiciens. Je ne les pifre pas. Tsy surtout zany ny mpanao politika malagasy tsy de zaka mivavoniko loatra. Satria ny raisonnement ny mpanao politika malagasy de ny tenany, ary tsy fantany akory hoe la politique c'est plutôt pour servir, mais pas pour se servir. Et c'est là que je ne supporte pas. J'ai du mal à supporter zany reny olona tonga ao anatin'ny sehatry ny politika reny de manan-karena tampoka. Ça m'énerve. Tsy zaka mivavoniko mahita an'ireny olona reny. Indrindra moa fa le firenena zany eto amin'ny ilany tsy mandeha. Ary zay nahatonga ana nanapa-kevitra mihitsy hoe raha Madagasikara no za tsy hanao politika mihitsy aho. Fa mipetraka amin'ny toerako hoe mpampanao politika, ary taty aoriana moa zany nanao reconversion dia lasa mpanao gazety ohatran'io. Ka izaho zany tsy hoe pro an'izao na anti an'izao, fa na izaho anaty zany ity fitondrana indray mitorako ity de hitako hoe mendriky ny ampiana. Mendriky ny ampiana satria betsaka ny zavatra pozitif no negatif. Afahana tongavana amin'izany atao hoe azo hifanampiana andeha ho any amin'ny tsaratsara kokoa ho an'le firenena so an'ny malagasy. Teneniko zavatra nareo raha zavatra tiana aharitra, za tsisy tombontsoa ao anatin'le fitondrana mihitsy tsisy andraikitra, fa averiko foana hoe redevabilité. Azay mihitsy tsy nakanisako tany Madagasikara hoe ao anatin'le fametrahana an'le gouvernement de tonga hitonatona nohatra voninahitra re fosany ka ninona teneninao de hoe zao raha mbola misy miteny foana hoe tsy nahazo toerany le ry de nangina. Non, mangina satria mandinika manaraka ny toedrarà
sy ny zava-mitranga sy ny olona miazakazaka manenjika ako anapotika hitako zany, henoko zany, fantako zany. Izana zany tsy maintsy mandinika mijery. De zao teneniko anareo hoe raha zavatra tiana haritra de kajiana. Kajiana tsara mihitsy. Fantatrareo ve no napotika ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina? De avy amin'ny fisian'ny fisiora avy ao anatiny. Zany hoe tao anatiny tao zareo izy menakavy tao zany noho ny resaka leadership, noho ny resaka sauce surtout, noho ny resaka hoe za tena tiany Rajoelina kokoa no ianao. De niady ohatran'ny elika izy menakavy tao. Fanenjika. Niady mborotsoloza moa tsy lazaina intsony ny vehivavy samy vehivavy. Ny lehilahy manao sarim-bavy tsy ferana intsony. Mialatrina tompoko avy tenenina fa normalement zany tsy azo atao intsony ny teneny zany. Tsy ferana intsony. Anika moramora rehefa avy eo nanapotika an'le fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina. Tsisy dikany pik ohatran'izay de vita. Ka aiza taona izy menakavy? Tamitsita. Raha olona mandinika zany sy olona misaina de hoe tokony limitena ny dégâts. Zay mahatonga anao tato Malala tsy mamaly. Tsy mamaly satria tsy hiditra ao anatin'ny erreur nataon'ny Lalatina sy ry Atrafotsy aho. Tsy hiditra ao anatin'ny ady ohatran'ny nataon'ny afatsy ny karazany tao anatin'ny ekipan'ny Andry Rajoelina satria tiako haharitra ity fitondrana. Tsy hoe le transition tiako haharitra fa tiako ary miendriky ny ampiana ho averiko any ity fitondrana ity. Ka na iza ny manao tsy mety ao zany hoe noho ny question d'humeur de miady amin'ny Fleury Rakotomalala de menatsodrano mihitsy izy hiady amin'ny Fleury Rakotomalala tsorany zany fa avelao izy hiady fa tsy manakana ny Rakotomalala koa zany anampy an'le fitondrana any amin'ny fahazahoana ny reconnaissance ohatra, any amin'ny fahazahoana ny rayonnement internationaux na international. Anisany ohatran'ny mba spécialité any zany ohatran'ny mba haiko any zany tamin'izany andro ary tao anatin'ny expertise zany ary rehefa tena dinihana tao mba za ihany ny gasy tao anatin'izany tamin'izany atao hoe ninisy ny zavatra hoe nanakanana ny reconnaissance ny Madagasikara zany tamin'ny 2012. Ka amin'izao fotoan'izao misy olona hoe manosika anao ho any amin'ny opposition zany hoe hiaraka amin'ire Andry Rajoelina ka na ny sy ny karazany vao maliomaly aloha hoe anisan'ny hoe raha nisy folo de fa 1.10 nanongana any Rajoelina de andrana nandeha hiverina any amin'ny Rajoelina. De vao maliomaly avy raha nisy olona folo nanongana any Rajoelina mba fa 1.10 de andeha anao eloge ny Rajoelina dia mpala n'ity gouvernement ity zay nanomboka tany amin'ny 2009 no nanondriko azy. Ho an'ny olona sasany ne vao même pas 10 taona 1 taona nitolona fasilony zany. Fa tsy vita eny ny ainany zany hoe tena ery Ambohidratovo ianao no voaenjika e. Zao misy olona manontany hoe quand est-ce que tu comptes revenir au pays? C'est bientôt, c'est bientôt. Ny tiako tenenina dia ho antsika zany raha tsy miteny hoe ajanony ny ady. Tohizo raha zay mahadia volana ny sain'ny tsirairay sy ny. Je vous rappelle dans 2 minutes, je suis en pleine émission. D'accord?
Tsy azoko ialana le appel teo fa rehefa alatsinainy ohatran'io manko tsy maintsy misy conférence call atao amin'ny asa sy ny fanaovana ny organisation ny semaine fa de tsy maintsy amela anareo ahako manjary ho tapatapaka eto ty satria za koa tsy tompon'ny tenako ray manontolo. Tsy ho ela dia misy vaondalana ary misy vokany ny asa natao taty andafitra ty ho an'izany Madagasikara zany. Za tsy haiko za zany tsy haiko le mangataka ary za tsy miandro hoe atao an'zao na anao an'zao fa fantatro ny ataoko. Ary fantatro fa ny zavatra ataoko anisan'ny tena hoe fondement an'le transition. Imaginez-vous que si on n'aura pas on ne pourra pas obtenir la reconnaissance internationale, pays par pays. Vous imaginez, vous pensez que c'est facile? On va devoir agir pays par pays, groupe par groupe. C'est pas facile, hein? À ce jour, on ne sait pas exactement ce qu'ils ressentent de ce qui s'était passé à Madagascar, la SADC. Mais je vous dis que ce n'est pas facile. Ka raha ohatra ianao ao anatin'izay processus zay se positionner au problème, allez-y, bon courage. Fa tsy solution. Tsy hoe fantatry ny olona ianao fa tsy manana accès amina zavatra à partir d'un certain niveau nefa ianao miparady. De ahoana moa fitenin'le zandriko zay hoe bon courage sy le zandry. Eto raha ditatsika ao. Fa saingy zao tsy azo atao an'izany na raharaham-pirenena tompoko. Tsy azo atao entina amina humeur ny raharaham-pirenena. Et c'est là que les grands ils sont différents par rapport aux autres. Ny zavatra ohatran'izany oubliez. Et ils trouveront toujours l'astuce pour éviter. Mais servir et faire ce qui est principal. Fa tsy lany andro amin'ny zavatra tsisy dikany. Fleury zany hoe raha kotomalao zany hoe tsisy dikany moa zany, tsisy dikany zany. Tsisy dikany zany. Nefa tao ohatran'ny tao tsy diso atao ny Riano no teny hoe am'zao ty miongana. Am'zao ty zao. Mila rovana ny aky. Mila tandrovana tsara, mila kajiana tsara fa il suffit d'un rien de. Ary ny tena gravy ren'le olona le tena mpanapotiky reny. Jereo tsara aloha ry lala tiny. Hita mavesatra ho an'ny andro rajolana lala tiny. Hita mavesatra ho an'ny andro rajolana rinahy. Fa aiza izy zao. Ohatrany ts'izy no diso. Ary mbola sahan'ireny olona ireny no miteny hoe andro rajolana ny diso. Tena mbola sahany. Nefa reny olona ireny no anisan'ny olona nandrotraka rano. C'est eux qui rajouté de l'eau dans le moulin des opposants, sinon de l'opposition. Zay le izy. Ka raha misy ny zavatra mbola hoe azo tazominy de tsara mitazona. Fa tsy tia omena ny opposition de
Anina eo, efa ny opposition avao. Ny mieritreritra an'ireny perquisition misy mangalatra famantaranandro, misy mangalatra zavatra tsy eritreretiny ty rehefa makarary an-doha mieritreritra an'izany. Ialahy ve de tsy tena zany nareo mba teneno zany. Misy fomba ny tenenana azy. Any amin'ny tompona ndraiky zany mba jereny ty ohatran'izao. Zany hoe atao amin'le gasy mihitsy zany. Tsy midika zany hoe rehefa misy tsy mety de iny akory Andriamatorako eto Malalana, Ngia Fleury na i Voatavo na i Loxa andeha angina eo anatrehan'ny zavatra tsy mety. Rehefa tena torao tsy maintsy hiteny izy. Satria mety hanapotika an'le processus, mety hanapotika an'le tolom-bahoaka. Ary kidia tolom-bahoaka tsy olona ray ny tompona andraikitra tao, folona matapitrisana. Indrindra moa fifanitena hoe ty tolona ray mitorako ty, ny vahoaka no hitarika azy. Dikan'izany tsisy afaka miteny mihitsy zany hoe tompon'io tolona io. Ny tompon'io tolona io de ny vahoaka. À un degré moindre hoe ny Gen Z. Ry baba ento koa. Ankoatran'izay non. Même tenako ty tsy afaka miteny hoe tompon'andraikitra tamin'io tolona io. Tsy io sao azovinay io satria mba hanao ny asa kokoa. Satria natreto mbola tsy hitako nareo hoe tao nametraka kely na nametraka be. Nametraka kely transport sécurité VIP. Bonjour, zoky tapaka le diffusion FB salama antsika veloma. Ie tô tapaka tokoa ty. Tapaka tato le FB. Tapaka le FB fa de veloma tokoa.